Toy ny tamin'ny taondasa kosa dia nambola azy tetsy Ambanitsena ny fianakavian'ny polisy-pirenena ny sabotsy lasa teo. Sy notarian'ny ministry ny filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police Randimso Blaise Richard. Vorisolo-tena nandritra ity fambolea-kazo ity avokoa ireo sapan-draharaha rehetra eo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ka ny satrany amin'ny 10 fototra ireo zanakazo izay novolena nandritra izany fotoana izany. Ny andindim-baovao avy hatrany ary. Toy ireo andrim-panjakana sy ireo ministera rehetra ary indrindra amin'ny maha-olom-pirenena miaro ny tontolo iainana dia nanatanteraka fambolea-kazo tetsy amin'ny tany ny polisy-pirenena tetsy Ambanitsena ny sabotsy lasa teo. Zanakazo hatrany amin'ny 10 isa no novolena ka azo fihinam-boa betsaka tamin'ireo zanakazo nambolena ireo. Azo fihinam-boa satria raha tsika malala moa fa ty domaine ngeza be tia dia any police nationale izy tia zay eritreretina anaovana fotodrafitrasa zay fahitanareo moa izy ireo misy trano fa anaovana fotodrafitrasa lehibe atsoatsy amina karazana formation spécialisée reny eritreretinay moa atao amin'ny toerany ka raha sitsiny angamba raha amboly voankazo izahay zay mba mety hoentina ho an'izay mpiasa sy mpiandraikitra ety na ho an'ny kamboty social any Antsirabe any orphelinat. Ny voankazo fihinam-boa tokoa ny be dia be misy 10 izy teo raha tsy diso dia misy ny eucalyptus 100 dia misy ny pain 200 ny total any amin'ny 500 mahery angamba izy ireo. Zay aloha ny vita amin'ity taona ity fa araka ny teniko teo am-piandohana dia hitatra misehatra hafa izay amin'izay toerana lehibe andraisa ministera rehetra anjara mihitsy satria ministera solotena ihany moa zao tonga eto zao fa andraisan'ny ministera rehetra anjara mba ambolena koa amin'ny adiny firenena amin'ny fikajina ny tontolo iainana dia angamba eo ny mety fanaraha-maso an'ity araka ny voalaza teo fa amin'ny taona ho avy koa dia mety hitatra misehatra lehibe koa izahay ahafahanay mandateraka ny didinay amin'ny firenena amin'ny fikajina ny tontolo iainana. Tompon'andraikitra voalohany tamin'ireto zanakazo vao nambolena ny polisy-pirenena ka isy ny fanaraha-maso akaiky mba haniry tokoa izany fa tsy ho fato azy. Isy araka izany ny fijerena akaiky ireto zanakazo nambolena ireto ka efa nisy ny fandaminana ny amin'izany. Ho an'ny polisy-pirenena dia teo amin'ity toeran'ity hatrany no namboly azo izy ireo saingy manana vinavina hijery toeran-kafa izy ireo hanatanterahana izany ny amin'ny taona manaraka.